Salama daolo androantsika dia ndao rao resahana amintsika ny mahakasika ny fisolokiana izay hoentin'ireo olona izay manararaotra anireo malagasy izay te hiasa any ampitan-dranomasina any indrindra fa ny malagasy izay te hiasa any Kanada mo no tena lasibatra amin'ity resaka fisolokiana amin'ny fandefasan'olona hiasa any ivelan'i Madagasikara ity. Niarantsika nahita fa efa elaela izay no nahita an'ilay pejy misoratra amin'ny anarana hoe cabinet mirindra ary matetika mivaovanarana io pejy io. Ka fantatra fa tany Sambava tany lehilahy iray izay efatra amin'ny 30 taona no voasambotra ny polisy ny SRPI Sava tao Sambava tao ny faha 12 oktobra lasa teo iny no ny fisolokiana sy fampiasana ny taratasy osoka amin'izay fandefasana olona any ampitan-dranomasina izay. Ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa misisy matagasi toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Mialoha ny idirantsika amin'izay pitsopitso ny mahakasika an'izay olana eo amin'ny resaka fisolokiana izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny Silicon Valley film festival nandrobaka ny larana voalohany i Lorino Rawel John nitondra avo ny fanevam-pirenena nandritra ny fifaninanana horonan-tsary fohy fanadihadiana tamin'ny hetsika Silicon Valley film festival tany États-Unis i Gurio Lorino Rawel John. Les Sentiers du Doute ny lohatenin'ny horonan-tsary izay novokariny izay mitantara ny fiainana sy ny zavatra sarotra iainan'ny Mikea any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Nosiny. Maharitra 10 minitra ny faharetan'ny horonan-tsary ka nasongadiny amin'izany ny mety ho fahaverezany fomba amam-panaon'ny Mikea manoloana ny fandrosoana amin'izao fotoana izao. Izy ireo ihany anefa ny tompony teny farany amin'ny famaritana ny hoaviny. Marina fa tanora vao misandatra eo amin'ny lafiny fanodinana ny horonan-tsary i Gurio Lorino Rawel John. Ny RFI nonohana azy tamin'ny fanatontosanana ny horonan-tsary. Efa nahazo Zébi d'Or au Madagascar Court Film Festival 2024 ity horonan-tsary fohy ity ka rehefa nalefa hifaninana tany amin'ny Silicon Valley Film Festival tany Amerika dia izao nahitam-bokany izao. Marina fa firenena afrikanina misa 70 nandray anjara tamin'ity film tsy latsaky ny 5 izay nifaninana tao anatin'izay festival Silicon Valley izay kanefa dia izao norobahiny solotenan'ny Madagasikara izao izay teo amin'ny lafiny fandrobahana amboara eran-tany amin'izay resaka film fohy izay. Ka dia mirana soa sy ny tsara hatrany ho an'ny Lorino Rawel John amin'izao fandresena lehibe azony izao ary ainganeka hitohy hatrany izay fahombiazana izay eo amin'ny lafiny famokarana ny horonan-tsary izay. Ary maromaroa moa ny tanora tahaka an'ity ranamana ity eo amin'ny resaka an'izay fahaizana manodina ny horonan-tsary izay. Faly ny malagasy rehetra manoloana an'izay satria rehereha ho an'ny malagasy mo izay zava-bitany izay. Eo amin'ny lafiny herisetra ara-tsaina indray dia 4,700 ny zaza malagasy no hiaran'izany. Miamazo vahana ny fanaovana herisetra ara-tsaina iharan'ny herisetra ara-tsaina amin'ny fiainana andavanandro ny 7,700 ny zaza malagasy araka ny fanadihadiana nataon'ny UNICEF amin'izao fotoana izao. Miseho amin'ny teny na fihetsika mandratra ny herisetra ara-tsaina toy ny fanalam-baraka, ny fitenenan-dratsy, ny fampiakaram-peo, ny fanerena angolaka ary ny tsy fanomezan-danja ny fietseham-pony hafa. Ny fiverimberenana ireo teny sy fihetsika ireo dia misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny sain'ny zaza sy ny fivoaran'olona iray. Hoy ny fanambarana nataon'ny fikambanana iraisam-pirenena omena mouvement hatrany. Midika izany fa maro ny zaza malagasy izay miaina ao anatin'ny tebiteby manoloana an'ireo sika lavareny izay mahazo azy eny amin'ny fiarahamonina eny, indrindra fa rehefa ireo zaza izay taizany iray aman-dreny somary masitrika izay no tena matetika hiaran'izany ka lasa mahatsapa ireny zaza ireny amin'ny farany ny eo amin'ny tsy fahampiany fitiavana eo amin'ny iray aman-dreny sy ny zanaka izay.
ka izay no antony mahatonga ny kabetsahan'ny zaza malagasy amin'izao fotoana izao lasa tafivily lalana ka mivarolavo amin'ny zavatra izay tsy tokony handaniam-potoana na ihany koa lasa midoroka ny zava-mahadomelina sy ny tariny satria any amin'ny namana sisa no azon'izy ireo hitarainana ka ny namana nefa tsy voatery ho tsara foana izay namana izay fa misy ny namandratsy ka mitarika amin'ny zavatra hafa ary matetika ireny namana ireny no mahatonga ny sasany ho lasa simba ny hoaviny ka izay ny tokony matomatesany ray aman-dreny ny eo amin'izay fifandraisana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izay ny tokony hamafisina fa tsy bedesina lava ilay zaza fa lasa mananao foana ny eo amin'ny lafiny tsy fanipahalemana indray sy ny fisolokina dia lehilahy mpanao vola sandoka no voasambotry ny polisy tao amin'ny Antomadinika. Voasambotry ny polisy tamin'ny andron'ny talata 12 oktobra ny lehilahy miisa roa rehefa nahatratrarana vola sandoka tetsy amin'ny fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka mahitsy Antomadinika. Nividy sigara tamin'ny mpivarotra iray teny an-toerana ireto roa lahy ireto ka vola 2 ariary no nomen'izy ireo ilay mpivarotra. Tsy katra ity farany nefa fa sandoka io vola izay nampiasainy ireo roa lahy ireto ka voasambotra taorian'ny fifanenjehana izy ireo rehefa niantson'ny polisy io mpivarotra io. Nosavainy izy roa lahy ary nahitana ondy gasy sy vato sarobidy maromaro ary ny vola sandoka mitentina 7 ariary ny teny aminy. Natolotry ny fampanoavana tamin'iny andro ny omahaliny izy roa lahy ireto taoriany izay fisamborana azy ireo zay. Ka noho izay dia melomelo hatrany isika rehetra amin'izao fotoana izao amin'ireny olona mampiasa ny vola 2 ariary sy ny maro hafa ireny rehefa hividy zavatra amintsika fa efa tsy kely lalana ny ratsy amin'izao ary izay resaka vola sandoka izay dia efa tsy voandroany nisy an'izay fa efa hatramin'ela dia efa nahitana trangana izay fanaovana vola sandoka izay hatrany ary tsy vitsy amin'ny olona no tsy mahalala ny fanavahana ny tena vola sy izay vola sandoka izay ka izay no antony mahatonga ny olona maro no voajonon'izy ireo amin'izay resaka vola sandoka izay ka dia mailmailo hatrany amin'izay raharahana vola sandoka izay fa tena mahay dia mahay ireo izay mpanao an'izay vola sandoka izay. Mbola ao anatin'izay fisolokina izay hatrany any Sambava dia lehilahy iray 17 taona no voasambotry ny polisy tao amin'ny SRPI Sava ao Sambava tamin'ny andro ny fariky 10 oktobra lasa teo iny noho ny fisolokina sy fampiasana taratasy hosoka. Milaza fa mahita asany Kanada ity lehilahy ity ka mampiasa compte hosoka ato anatin'ny tambazotra tserasera ary mitondra ny anarana hoe Cabinet Marindra. Vola mitentina 5 hetsy sy 4 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 8 hetsy sy 4 tapitrisa ariary no alainy amin'ireo olona izay voasolokiny. Taratasy hosoka avokoa nefa no omeny toy ny passeport sy ny fahazoan-dalana hiasa any ivelany any. Vao azon'ireo vola ireo dia manjavona ary tsy hita izy rehefa avy eo. Efa amanjatony ireo olona izay voasolokiny ity lehilahy ity ka vola mitentina 200 tapitrisa ariary no efa azony tamin'izany rehetra izany ary atolotra ny fampanoavana ny raharaha taorian'izao fisamborana azy izao. Tsy voaniany moa isika nahita an'izay Cabinet Mirindra izay tao amin'ny Facebook tao fa efa hatramin'ela isika dia efa nahita an'izany ary ny tsapa sita dia tena mazoto dia mazoto ilay olona mpitondra an'izay pejy izay mamaly an'ireo hafatra miafina izay alefany aminy mahakasika an'izay fitadiavana asa any ivelany izay. Ary amin'izao fotoana izao moa dia noho ny toetra aram-pirenena izay tsy mitsahatra mitotongana tato ato izay dia tsy vitsy amin'ny tanora malagasy no efa maniry an'izany hoe ndeha hiasa sy ila ravinahitra any ivelany izany avokoa fa efa vitsy izany hoe tanora malagasy izay mbola te hiasa sy onona eto an-toerana izany na ireo tsy navita fianarana izany sy na ireo nahita fianarana dia samy maniry ny teo any ivelany avokoa. Ka izay no ararotin'ny ireo olon-dratsy manjono anireny rehetra ireny amin'ny alalan'izao fisandohana mahalefa olona miasa any ivelany izao. Ka izay no tena mahatonga anireny olona ireny no maro no lasibatra izy ireo amin'izay rehetra izay. Ka melomelo hatrany fa ny ratsy kely lalana aleo misoroka toy izay mitsabo ka fantaro tsara ny olona izay milaza mahalefanao miasa any ivelany ireny fa tsy vitsy amin'izy ireny no misandoka. Izay sy izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny videontsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne-nantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tonga gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.